miady hatrany isany HVM ankilan'ireo mpikambana sasany milaza fa irery tsy mivaky ny vondrona parlementaire HVM. Mbola iray tsy ofisialy ihany koa ireo fametrahampialany eno tamin'ny Hainao Manjery raha ny nambaran'ny filohan'ity vondrona parlementaire ity. Andany kosa sy teny andriana solonaiky mpikambana atao anatin'ity vondrona parlementaire ity na nizigizina fa efa nametraka ny taratasy fametrahampialany no tenany ary solombavam-boaka polony no efa naraka ny dingy. Efa eto Antananarivo ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana hatramin'ny androany maraina araka ny loharanom-baovao maro tsy misy mety manome vaovao mazava kosa ny rehetra izay nanontaniana ny toerana misy azy. Re ihany koa izao fa efa iroso amin'ny fampihavana-pirenena fanjakana ary efa manomboka miakatra eo ambony latabatra ny fampionana an'ireo filoham-pirenena 5 farany fandimby. Rehefa nanomboka niakatra ny feo teto Andrenivohitra tamin'ny volana Oktobra lasa teo, nahita vahaolana ihany ny ministera amin'ny vola sy ny teti-bola momba ny delestazy. Loharanom-baovao maro ankehitriny nahafantarana fa lasa fitaovana politika izany noho ny tanjona politika. Ankilana hatrany amin'ny 50 isanjato ny vola tokony hiditra amin'ireo mpivarotra hazan-dranomasina ny very noho ny delestazy lava reny eto Andrenivohitra, ankoatran'ny fahasimban'ny trondro, ny fahasimban'ny fitaovana ampiasaina ihany koa. Trano fonena sy tranombarotra 520 isany maty tetsy Besarety io folakandro io. Entam-barotra sy fananana amina miliara maro no maikilany afo tamin'izany. Fifampikasoan'ny herinaratra avy amin'ny compteur iray ny voalaza fa antony atomboan'ny afo anarivo ny vokatra izany ireo tsy manan-kialofana. Farany foana ny Ebola ao Nigeria sy Senegal, marary telo afendrayany koa no sitrana tao reny fijabonana natao taminy tao Atlanta ankilany miara-miasa ny vondrona Eoropeana sy ny firenena mikambana ankehitriny amin'ny ady atao amin'ny valana aretina Ebola aty Afrika. Fanampiana amin'ny tetana 500 tapitrisa euro no vatsiana amin'izany. Ny andindiny zavatra. Toujours meilleur. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidiny indray ny tokantranonao amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao indray araka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Vaovao amin'ny lafiny politika avy hatrany, vaovao ny avy any anivon'ny antenimieram-pirenena, raikitra ihany satsia ny motion de censure raha ny vaovao reteny amin'ny antenimieram-pirenena androany efa mandidina ny 9 ny tsonifa voangona mahakasika ity fitsim-pahapitokisana ity toy izay efa fanao hatr'izay rehefa antaniana mahakasika izany laza ny prime ministre fa tsy mbola nahary eny fisinjany resaka motion de censure zany ny tenany. Etsy ankilany anefa ireo solombavam-bahoaka efa miroso amin'ny fifandresendahatra. Eriny Rinarabary. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena. Fandiniana lalàna amin'ny feno tetim-bolam-panjakana 524 sy tolo-dalàna mikasika amin'ny fitsinjaram-pahefana ankoatr'ireo karazan-dalàna maro hafa no tafiditra ao anatin'ny lahadinika.
Arak'izay fanandrasana reteniteny atoerana ihany koa ny resaka motion de censure manodidina 90 ireo solombavambahoaka efa nanao sonia izany. Angotraka arak'izany ny rarahiny amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny tsy fivoriana ra-potoana faharoa ity. Nanamafy izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Milaza ny mahita fa hafanafana ny raharaha ato tsy vazaza. Raharaha ve tsy hafana? Zay sika ny dia hangatsikitsiky irery ato. Tsy efa fantatry koa ve moa fa samy zanaky ny efa mangotraka amin'ny fikatsahana sy fiarovana izay tena tombontsoan'ny vahoaka marina. Ny Praiministra kosa nefa etsy ankilany mbola nanamafy fa tsy mbola misy resaka motion de censure izao. Tsy mbola mahalala amin'ny fisian'izany ny tenany raha ny nambarany. Eny koatra ny manjavonjavona fotsiny zany zavatra zany fa hatramin'izao mbola tsy dia nisy olona ny teny hoe hanao an'izany. Ka isika tsy zany mihitsy ny problemantsika. Isika dia hoe ny hiasa. Mbola mitondra fifandresen-dahatra amin'izao fotoana izao mikasika ity fandravana gouvernement ity. Ny solombavambahoaka sy teny Andriana Solony Haiko no mitarika izany fivoriana izany. Fivoriana izay tsy azo ny mpanao gazety hatrehina. Andrasana izay mety ho vokatra izany fivoriana izany. Faraky ny fanambaranao tany anatin'ireo lohatenim-baovao miady hatrany ny samy HVM niseho androany ireo nofidian'ny vahoaka tamin'ny lisitra tsy miankina nefa misolelaka amin'ny fanjakana sy ireo mijoro amin'ny maha tsy miankina azy. Nisy ireo nilaza androany fa iray tsy mivaky ny vondrona parlementera HVM mandany kosa sy teny Andriana Solony Haiko mpikambana atao amin'ity vondrona parlementera ity izay fantatra fa raha nisy solombavambahoaka maromaro androany no nanizingizina fa efa nametraka ny taratasy fametraha-pialana ny tenany ary maro no hanao izany mazava aloha fa tsy maharesy lahatra ny rehetra intsony ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara. Ery ny rabary hatrany. Nalaza ny faran'ny herinandro teo fa rava ny vondrona parlementera HVM ary isan'ny andrasan'ny mpanaraha-baovao maro ny fiantomboan'ity fivoriana ra-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena ity. Efa maro ny laza fa niala tsy ho isan'ny mpikambana ao amin'ity vondrona parlementera ny antokon'ny fitondran'ity intsony. Tsao avokoa ireny ary mbola tsy misy nametra-pialana amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana raha nambara ny filohan'ny ity vondrona parlementera ity. Mbola mijora ary manohana hatrany ny fitondram-panjakana ny groupe parlementaire HVM. Reto manatrika anareo reto zay mba ialana amin'le resaka be hoe honihony fa antanko angamba fa ireo aorinareo daholo zay mbola miombon-kevitra. Tamin'ny voalohany moa zany fito izay no namorona an'izy ity niakatra ho 30 kanefa moa zany nisy moa nanao déclaration fa voix médiatique fa hatreto izy mbola tsy nametraka démission aty amin'ny président fa tany amin'ny média moa zany nanaovan'ny déclaration kanefa moa zany amampiralahanay dia mbola manentana zareo foana moa zany hoe mbola afaka mifampiresaka foana hatreto. Niakatra kosa ny kestora voalohany sy teny Andriana Solony Haiko raha naharety fanambaran'ny filohan'ny vondrona parlementera HVM ity. Nilaza ny tenany fa efa nametraka ny taratasy fametraha-pialany fa nalambaraka nandraisan'iny fanambarana iny raha ny fanazavana nataony. Tenez fotsy loha. Non, zany démission. Nomeko la. Lisa tsy mana bureau dia natao. Misy anarako raha dia Solony Haiko secrétaire. Tenez izy fa tsy reviko. Ka nomeko la tao amin'ny bureau. Tsika sanany resaka. Fa ino no mesako la eto. Apetraka la miaraka amin'ny bureau misy bureau ny tsika. Ka apetraka la bureau miaraka amin'ny tany fa tsy menana. Misy bureau tsika. Amin'ny bureau amin'ny antany. Mifanipaka toy ny valalankaro ireo mpikambana ao amin'ny vondrona parlementera HVM 30 no lazain'ny filohan'ity vondrona parlementera ity fa mpikambana ao aminy zara raha misy 20 nefa ireo sany atrika ny mpanao gazety tamin'ity fanambarana ataon'izy ireo ity androany. Izany hoe mahery ny folo ny solombavambahoaka tsy miankina izay nilaza ny fialany tsy ho HVM intsony. Voaporofo aloha izany izao fa tsy naharesy lahatra ny rehetra intsony HVM.
Isan'ny nandrasana moa nanomboka androany ny fandraisan'ny mouvance Ravalomanana ny toeran'ny mpanohitra tety Tsimbazaza araka ny fanambarana ofisialy izay efa nataony amin'ny manontoko mpanohitra azy. Mazava ihany koa izany fa tsy maintsy hiova endrika ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena. Tokony alo eo anivon'ny birao maharitra ireo filoha lefitra sy kestora avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ary ny solombavam-bahoaka Girivy Randrianarsoa no fantatra fa handray ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Raha ny lojika ihany koa dia mila miala ao anatin'ny governemanta ny ministra ny fambolena Roland Ravatomanga satria mivadika ao anatin'ny fanoherana ny politika mpanjakana araka ny toromarika ny antoko politika nipoirana. Ho hitantsika eo ny fivoaran'ny vaovao rehetra mahakasika izay. Fa vaovao mahakasika ny filoha teo aloha marika Ravalomanana kosa indray efa eto Antananarivo ny filoha teo aloha marika Ravalomanana raha ny vaovaonao Marinina sy azo androany tsy mbola fantatra kosa ny toerana misy azy any amin'ny masoivy vahiny iray eto Andrenivohitra no re fa hitoerana ankehitriny manomboka miveriny ambola tabatra ihany koa ny resaka conférence sommet amin'izao fotoana izao manomboka mazava ankehitriny ny antony fiovan'ny fomba fiteny Ramatola Laura Ravalomanana omaly malona ny mpanao gazety fanadihadiana mentiny izo Rakotondrina. Efatra amin'ny omaly voamangiran-dratsy no fantatra fa ny ala-tanan-tsiranana no filoha teo aloha marika Ravalomanana. Efa eto Andrenivohitra izy ankehitriny saingy tsy misy mahalala hoe aiza no misy azy. Tsy liotsofina no nandrenesana fa any amin'ny masoivy vahiny eto Andrenivohitra izy. Efa misy marimaritra iraisana ve izany teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny ankolafy Ravalomanana ka nahatonga ireto farany hiova fomba fiteny omaly. Isika malagasy rehetra dia samy manaja ny sotoavina malagasy dia ny fihavanana izany. Raha ny zava-misy na ny tetỳ amin'ny magro aza dia nangingina androany isan'ny toromarika izy ireo ny fanohizana ny hetsika mandra-piveriny filoha teo aloha eny amin'ny trano fonenany. Androany kosa tsy nisy na inona tetỳ amin'ny magro. Raha no heverina fa hanomboka ny sabotsy teo ny hetsika ataon'ny mpomban Ravalomanana marika tsy izany intsony ny zava-misy. Ho anay olon-tsotra aloha izany VOT tsy fantatray izay negosy politika izay mandeha any ambadika any. Fa ny fantatray kosa nefa dia mitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra izahay mbola tsy mahafantatra mazava hoe inona ny tena misy. Mijanona ve hoe ianao fitokiana ny fitakiana manoloana ny déclaration nataon'ny neny Laura Ravalomanana. Izahay pomba mpanohana ny filoha Ravalomanana dia manaja ny teny ray aman-dreny. Araka loharanom-baovao iray efa omaly alina no tonga teto Antananarivo ny filoha teo aloha. Tamin'ny 7 ariva no nandalo tany amin'ny seranam-piaramanidina any Amborovy Mahajanga ny helikoptera nitondra azy. Loharanom-baovao iray hafa ihany koa no nahafantarana fa ho tanterahana ilay conférence sommet ka izay no nampiakarana ny marika Ravalomanana eto. Manamafy ny fisian'ny raha teo ny avy eo amin'ny FFM tsy mbola fantatra kosa hoe iza no hitarika izany. Tokony naravina tontolo zay rohitra zao dia raha mahita ihany koa zany hoe iza marina ny samby araka ampiavana. Izay tompoko raha amin'ny FFM dia sy ranony kopako ka tonga namana iray vao mavomavo ka samy mianso anzesa sara sitraporera zany nareo filoha teo aloha nareo lehibe ny fiangonana Sasom-pazina izay fikambanana mikarakana fampihavanana anome tanana anay mba samby tady ny vahoanana mpihavanan'ny malagasy mandeha ndraiky satria mbola betsaka ny asa miandry antsika mijery antsika zao tontolo zao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy mahavita mampihavana samy malagasy ve izany ireo rafitra napetraka hanatanteraka izany teto. Raha ny zava-misy aloha dia mety nisy tsindry avy eo amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena fanatanterahana izao fampionana izao. Fantatra ankehitriny fa maso ivovahiny maromaro no tonga nihaona tamin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana tany Dego. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha teo efa mifandinika momba izany tamin'ireo mpiara-mombonantoka vahiny teny Avoloha omaly ariva. Fa hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika ankatoavana mialohan'ny faranty taonty ny plan national de développement na ny PND miaraka amin'ny sorabola mifanaraka amin'izany aoriana io no ilazan'ny fanampiana sy ny fampiasana azy ny atao ny mpamatsy vola sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanjakana malagasy izay nivory niaraka tamin'ny filoham-pirenena teny Avoloha omaly ariva. Tsy antony fototra hirosona amin'ny fampihavanam-pirenena hoy ny prime ministra ary tsisy fiantraikany amin'ny famatsim-bolan'i Madagasikara ny fahatongavan Ravalomanana marika farany teo hoy ny banky iraisam-pirenena fanadihadiana. Atao anatin'ny 10 andro ivoaka ny PND sy ny sorabola ilain'ny gouvernemanta malagasy famatsim-bola avy any ivelany fivirenana natao hikolokoloana sy anaporofona ny fatokisan'ny mpamatsy volan'ny gouvernemanta Kolo ty natao teny Avoloha ity ary natao ny arivan'ny alatsinainy mialoha ny fiviren'ny antenimieram-pirenena androany mipetraka ny fifampitokisana amin'ny mpiara-mombonantoka vahiny hoy ny ministra ny toe-karena.
Tsy PND natao ampamatsy vola ny PND-tsika fa PND natao fampanso ny tanitsika fa ny mpamatsy vola anjara ny jiry arakaraka ny rafitra zay misy zay rafitra mety manavana anazy hitotran'ny famatsim-bola noho izany zany azo lazaina fa nafaponjareo amin'ny ankapobeny io rafitra napetraka atsika io ary na dia efa natao zany ko tany Washington tamin'ny banky ny assemblée annuelle tany Washington dia efa nalazaina mikasika ny PND dia tsy dia misy olona manokana loatra. Isan'ny teboka ny vohitra omaly fa antony fifampiresan'ny fanjakana sy reto mpamatsy vola reto ny zava-misy ara-politika ankehitriny izay nanomezan'ny fanjakana antoka azy ireo fa milamina ny firenena ary efa azo atao ny mampiasa vola eto. Tsy misy fiantraikany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola ny fivoaran'ny raharaha politika ankehitriny. Nous sommes une institution de développement, nous sommes apolitiques. Donc nous travaillons avec les institutions mais pas avec les individus. Donc nous sommes là aux côtés du peuple malgache depuis avant la crise et nous comptons le rester. Donc aucun changement sur notre programme initial. Manoloana izany, antenan'ny Prime Ministre Kolo Roger fa isokatra amin'ny famatsim-bola aorian'ity fivoriny ity izay nafahana izy ireo nanazava ny votoatin'ny PND. Nateriny Prime Ministre fa tsy ny fahatongavatra valomanina no irosoana amin'ny fampiavana-pirenena fa singa iray ihany izany ao anatin'ny dingana maro mila atao. Anisan'ny élément-ny réconciliation izy fa tsy izany ihany no réconciliation dia efa processus efa efa namboarina ary efa mandroso. Ny réconciliation ny tsy zavatra hoe tonga dia atsato koa hanao réconciliation dia vita ny réconciliation. Voalohan'ireo tsika ny tsy miady tsika samitsika ny Malagasy avy any atsimo tsy miady amin'ny Malagasy avy any avaratra na sahala amin'izany fa ohatrany mahatsapa iny fa ilaina izay hoe réconciliation zay satria nahoana satria mety misy hoe tsy fitovizan-jo na sahala amin'izany. Fifandry-finjavatra ve sa fanahinina ny karakarana ny fivoriny omaly iny iray andro mialohan'ny fivoriny antemeri-pirenena androandry. Ny azo antoka dia ny tsy maintsy hanaovan'ny gouvernemanta ny ezaka rehetra hanatsarana ny sary ny manoloana ny tsy fahombiazan'ny politika izay hatrehan'ny antoky ny filoham-pirenena ankehitriny. Isan'izany motion de censure izay mita atao amin'ny gouvernemanta dia ny rapitso. Omaly ariva nasehon'ny fitondram-panjakana fa manana ny fahatokisan'ny mpamatsy vola izy ireo. Fa ivadika lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray isika mikaikaiky ny mponina Antananarivo sy ireo raivohiparitany tapaka lava ny jiro aizan'ny fanjakana inona ny vahaolana tsy mazava ny fomba fiasan'ny fanjakana amin'ny ity raharaha ity rehefa nanomboka niakatra ny feo teto an-drenivohitra tamin'ny volana oktobra farany teo nahita vahaolana ihany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ankehitriny anefa voapirofo fa vahaolana mandalo sy tsy maharitra ireny. Loharan'ny-baovao maro ankehitriny ho nahafantarana fa lasa fitaovana politika ity délestage ity. Fanampanazavana. Tsy mitombina ny mety ho filazana fa tsy fisian'ny vola no mampitolavareny ny délestage eto Madagasikara. Anton'izany, rehefa hividy fiaramanidina miisa 2 hatrany amin'ny $400 ny fanjakana malagasy Atsoatsy. Fantatra ihany koa fa nampitomboana hatrany amin'ny 510,000 ny entana sy ny kojakoja ampiasain'ny fanjakana amin'ny fampandehanana ny raharaha andavanandro amin'ireny ministera tsirairay ireny. Izany hoe misy fandrindrano azo atao amin'ny volam-panjakana ampitomboana ny fahafa-mamokatra herinaratra amin'ny solika. Ny zava-misy anefa isan'andro ny délestage eto an-drenivohitra. Ny fanadidinana nataonay anefa no nahafantarana fa tsy mbola ny milina rehetra azo ahodina no miasa ankehitriny noho ny tsy fahampian'ny vola hanodinana azy ireny. Io tranga io no mampametra-panontaniana ankehitriny nahoana ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no tsy mamoaka ny vola tokony hisoroana ny délestage. Nahoana no ankehitriny izay iveren'ireo famatsim-bola samihafa indray vao matevina izany fahatapahan-jiro izany raha toa ka voafehiana nandritry ny tetezamita izay tsy nahazoana famatsim-bola avy any ivelany. Mazava fa ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola no vato masika sy ahitana ny ampahany betsaka amin'ny tsy fahombiazana na ihany koa tsy fahaiza mitantam-bola matoa tsy mety mivay ity olan'ny délestage ity. Manamafy izany ny fahasarotan'ny fanangonam-baovao azon'ny mpanao gazety eo anivon'ity ministeran'ny vola sy ny teti-bola ity izay isan'ny sarotra azom-baovao. Omaly alatsinainy sy androany talata efa niverimberina teny ny mpanao gazety angataka fanazavana momba ny délestage sy ny vahaolana fa tsy nisy tompon'andraikitra nandray na iray aza fa nanakatom-baravarana. Mampanontany tena hoe inona no antony ny zava-misy anefa efa manomboka miakatra ny feon'ny vahoaka n'Antananarivo amin'ity délestage ity.
Noho ireo anton'ireo mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe lasa fitaovana politika ve ny fiainam-bahoaka ka atao fananiana ny fampitarazona ny vahaolana arabola momba ny delestazy mba ho lasa fitaovana politika antontona ministera sy mpanao politika hafa zany. Ny tsara tsindriana dia tanana kavanan'ny filoham-pirenena no minisitra mitantana ity ministera ity ankehitriny, ministera izay efa notantany ny filoham-pirenena. Vitan'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana na ministra azy nandritra ny tetezamita ny nisoroka ny delestazy, inona no antony tsy avy tan'izany ankehitriny. Raha izao no mitohy, hiditra ao anatin'ny lisitra ireo ministra ho takian'ny mpanao gazety ny fanesorana azy ihany koa ny ministra ny vola, satria na ny manoratra lahatsoratra an-gazety azy lasa sarotra no ity resaka delestazy ity ankehitriny. Fanadihadiana manokana mahakasika ny vokatra izay delestage izay no entina manao manaraka 500 ny vola tokony ho azon'ireo mpivarotra hazan-dranomasina no very noho ny delestage lavareny eto an-drenivohitra. Ankoatry ny fahasimban'ny trondro, ny fahasimban'ny fitaovana ampiasaina ihany koa no miantraika amin'ireny mpivarotra ireny, manodidina ny 5 tapitrisa nefa no ilaina amin'ny fikojakojana ny fitaovana ilaina amin'ny fitehirizana ny trondro amin'izao fotoana izao. Michel Aranardzon. Noho ny fahatapahan-jiro matetika mila mitandrina sy mijery tsara rehefa miantsena ka hividy trondron-dranomasina. Eo ihany koa nefa ireo izay mbola mividy saingy manamarina tsara ny fahatsaran'ny trondro. Le izy aloha tsy maninona, mbola tsy maninona raha ohatra hoe mbola tsy simba. Fa hitako ohatr'izao aloha le izy dia tsy dia mividy a. Fa rehefa hitako hoe malemilemy zany izy dia tsy mividy a. Tahaka izany avokoa ny fahamailon'ny mpividy trondro. Noho ny fiainan'ny trondro tsara tahiry, ny ena ihany koa ny mpividy ao anatin'ny ora iray nijanonanay teto. Olona 3 no nividy iray kilao ny iray, tsy nividy fa nijery fotsiny ny iray, ary tsy raha matoa iray ity nividy iray kilao ihany koa. Inona no anton'izany? Tato anatin'ny 2 volana izao ny enatra amin'ny 400 ny vola miditra. Isan'ny mahafaty antoka ny mpivarotra hazan-dranomasina ny fahasimban'ny trondro no ity asa ity miankina amin'ny herinaratra 100 isan-jato. Matetika raha ny eto Antananarivo manokana maharitra 3 ora ny fahatapahan'ny jiro. Tsy mividy trondro betsaka intsony ny mpanjifa, vokatra izany ny enatra amin'ny 500 isan-jato ny entana nafarana avy any fotony. Rehetra zay mijery ny hoe resetiny tena ataoko hoe mena tena ny amin'ny 50% mihitsy ny izy. Amin'izao le hoe zay zany ohatran'ny hoe somary manena azy amin'ny hoe delestage ity dia mena automatique zany mena izy. Satria tsy maraka ny herin'ny courant zany dia raha navatra be dia be foana nefa le aty misy fahasimbana. Vola nefa tsy maintsy pihana foana ny grande société any apakana azy dia tsy mety. Atao zay hoe manavatra 16 tonnes par semaine. Zao tena efa mihena 8 tonnes, dia ataoko hoe 50% zany efa very foana izy. Samy manana ny fomba fitehirizan'ny trondro ny mpivarotra tsirairay rehefa nanontanianay. Eo ireo izay tsy mivarotra mihitsy rehefa sendra tapaka ny jiro mba hitehirizana ny atsika, eo kosa ireo izay mamerina ny entana any amin'ireo mpamigady. Fa ankoatran'io tsy maintsy ampianana ny trondro amidy io, fa tiantoka ateraka ny fahasimban'ny tony fitaovana lehibe mamokatra atsika itony, izay eo amin'ny 2 tapitrisa raha mora indrindra ny vidin'ny kojakoja iray, izay mety ho tafakatra hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny fanamboarana izany. Ho an'ity mpivarotra mpamigady iray ity, indroa izay no simba ny motera mampandeha ny fitaovana fitehirizana trondron'izy ireo na ny chambre froide noho ny delestage. Fitaovana ohatra zany le fiverenan'le tension jirama iny no tena manimba an'le moteur. Ifa zany le vidina moteur zany dia raha malala fa eo amin'ny 25 millions eo zany zao ny moteur le copeland reny. Ny simba zany zao efa anakoroa zany zao ny may. Fa ny ray zany zao nahavitanay déclaration tany amin'ny jirama. Frigo koa misy tratran'izay fa tonga dia tsisy glace tsony na manaikitra courant be. Fa le frigo mantsy zany mba moramora par rapport amin'le moteur na chambre froide zany amin'le entretien. Eo amin'ny 7 alina ariary kosa ny fanamboarana ireny vata fampangatsiahana tsotra ireny raha ny fanadihadiana. Manodidina ny 3,000 ariary hatramin'ny 2 alina ariary kosa ny kilaon'ny trondron-dranomasina. Tranga iray efa nanjoy ity mpivarotra ity, trondro 700 kilao hatramin'ny 570 kilao isan-kerinandro no tsy maintsy ariana noho ny fahasimbana. Ny delestage izay mety hamafy hatrany eto an-drenivohitra amin'ny volana novambra ho avy io.
fa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray dahalo valonjato sy roa arivo hatreto no voalaza ny zandarmaria-pirenena fa nitolo-batana indrindra any amin'ny faritra atsimo izay tokoa ve ny zava-mitranga ny atsimo ny anao manjery mpanjakana hatreto ny tena mivoy izay toe zava-misy izay tsy mbola nisy mpanao gazety nentina nidina tany an-toerana hatreto nanamarinana izay zava-nitrangany izay tsy mbola misy arak'izany porofo mivaingana fa tena misy tokoa ireo dahalo mitolo-batana ireo raha ny vaovao azo avy any an-toerana isan'ny mampiana ny asan-dahalo tato ato ny fiara-miasa ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana vokatr'izay dahalo raindahin'ny sivy miaraka amin'ny fitaovam-panamboarana basy gasy no voasambotra teny an-tanimora distrika Anambovobe Androy omaly ny fokon'olona no nanondro ireo dahalo ireo tamin'ny fandalovan'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray trano fonenina sy tranombarotra 520 isa no may tetsy Besarety io folakandro io etam-barotra sy fananana amina miliara maro no makilany afo tamin'izany fifampikasoan'ny herinaratra avy amin'ny kontera iray no voalaza fa anton'ny antomboan'ny afo ary tamin'ny riana ambony tamin'ny trano iray nanamora ny fiparitahan' izany ny fahamainana sy ny hafanan'ny andro ary ny fifanakakezan'ny trano anarivo ny vokatr'izany ireo tsy manan-kialofana hatramin'ny androany arivo tsy mbola nisy tompona ndraiky mpanjakana nijery ny arambona teny an-toerana nanomboka tamin'ny 3 ora hatramin'ny 4 ora sisa ny firehetan'ny afo araky ny vaovao nangonina teny an-toerana trano azo ny 100,000 may ireo nisy ihany koa nefa ny trano briky sy ny magazay fitehirizana entana mpivarotra avokoa ny akamaroan'ireo fianakaviana 70 isa mipetraka tamin'ireo trano 520 tafo mahery ireo tsy nisy ny naratra na ny enana fohy saingy ny fananana rehetra no lasa lavenina avokoa manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana arak'izany ireo ny arambona ireo ijerena farany zaingana ny vahaolana momba ny toeram-ponenan'izy ireo. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika mafanana ny andro tafakatra hatramin'ny 50 isanjato ny fanjifana jus eny amin'ireo tsena lehibe tsy mahazatra eto Andrenivohitra tsy araky ny fanjakana intsony ny fanaraha-maso ireo sakafo amidy etsy eto Antananarivo amin'ny resaka fanaraha-penitra ho an'ny ranom-boankazo na ny jus ohatra tokony orinasa madinika na salantsalany na azo alalina avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana no manamboatra sy mivarotra azy ireny tsy misy manaraka nefa izany fa manao jus avokoa isaky ny elakelan-trano ary fifampitokisana sy fahazarana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy sisa no antoka hanjifana azy ireny fanatetiny. Isaky ny mihodina ahitana mpivarotra jus natoraly avokoa ankehitriny. Na dia sakafo miditra avy hatrany any am-bava azy izany tsy dia mandinika loatra momba ny kalitaon'izy ireny ny akamaroan'ny mpanjifa na dia eto Andrenivohitra azy. Mampanina anahy satria madio ny zavatra ataon'ny zareo. Antoka tsara sady mbola tsy narary atsitako narary. Raha 4,4 isan'andro teo aloha ny vola ahodin'ny mpivarotra jus iray dia tafakatra hatrany amin'ny 9 izany ankehitriny raha ny eto Analakely sy Tsaralalàna sy ny manodidina tato anatin'ny tababolana napiakatra ny hafanana dia nitomby ihany koa ny mpivarotra jus saika mifantoka amin'ny fahazarana sy ny fifampitokisan'ny mpivarotra sy ny mpividy ny tsenan'ny ranom-boankazo ankehitriny. Popy makarano popy ato amin'izay maika ato zany izay makarano sina sirop dia izay zany fomba fiasana eto. Betsaka ihany satria ianao fa ny andro mafana dia ny olona kosa mitady an'ilay tena naturel ny tena mariny mitady an'ilay tena jus naturel ny atsika ireo daholo ny voankazo sika ireo zany zavatra voahodina daholo ny atsika tsisy hoe ihany. Raha ny lalàna tsy ampy izany tahaka ireo sakafo masaka dia mila lalana ny fivarotana ny ranom-boankazo voasokajy orinasa madinika sy salatsalany ireo mpanokatra izany. Rehefa nanontaniana ireo mpivarotra jus ireto abantsena sy ofantoerana isan'andro no alohan'izy ireo fa tsy manam-pahatanty izy ireo ary efa 10 taona no taka izany. Ny analizy natao aloha ngamba mbola tsy nisy ary dia sarotra namaly izay fanontaniana izay satria sarotra be ny jery an'ilay hoe manaraka ny fahadiovana ty na tsy manaraka fahadiovana satria ny fikarakarana ny efa taretran'ny olona fa efa tonga ery amin'ny talazy izy no hitantsika eo tsika ny sotro. Tsy misy noho izany ny fanaraha-maso ara-pahasalamana mazava amin'ireny vokatra ireny izany hoe tsy manana ilay alalana antsoina hoe certificat de consommabilité avy amin'ny sampandrarahany ministera amin'ny fahasalamana ny 20% ireo mpivarotra eto Andrenivohitra ireo restaurant lehibe sy salatsalany ihany no manana izany.
fa miverina indray ny andiam-balala namonty ny lanitry ny kominy vato aéroport sy vato firaisany io arivo ny andiam-balala tahak'izay nitranga teto an-drenivohitra roa volana lasa izay ity niseho androany ity mbola eny an-toerana ny andiam-balala hatramin'ny hariva teo ary namonty ireo toerana eny amin'ny manodidina hatreto aloha izany malemy ny ministera ny fambolena malohany ity raharairay ity efa fantatra hatramin'izay ihany koa fa efa tonga eto an-drenivohitra ny valala saingy mazava zao fa tsy nisy fepetra azo noraisina nisy roana izany na dia ho azy ireo tahirim-bola ny $100 maro izay araha-miasa amin'ny FAO eo amin'izay ady amin'ny andiam-balala izay. Anakatonantsika ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ity hariva ity tahaka ny mahazatra maresaka avy any ivelany foana ny Ebola ao Nigeria sy Senegal marary telo hafa ihany koa no sitrana taorian'ny fijaboana natao taminy tao Atlanta ankilany miara-miasa ny vondrona Eoropeanina sy ny firenena mikambana ankehitriny amin'ny ady amin'ny valanaretina Ebola aty Afrika fanampiana amin'ny tetina 500 tapitrisa euro no vatsina amin'izany fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Marary ny Ebola fanteliny izao no sitrana rehefa notsaboana tao amin'ny hôpitaly Emory tao Atlanta renivohitra Georgie any États-Unis ary nivoaka ny hôpitaly ny alahady lasa teo. Teratany Amerikanina rehefa avy nanaovana ny test hita fa negatif amin'ny valiny. Tany Liberia no nahazoany ity marary ity ny virus Ebola tamin'ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo. Mpitsabo sy mpitsabo-panampy ihany koa no roa voalohany no tsaboana ary sitrana rehefa voapirofo fa samy voan'ny Ebola avokoa ary nivoaka ny hôpitaly ny 9 sy ny 20 aogositra lasa teo. Ankilany efa nanambarany ihany koa ny OMS maro fa fonga natateraka ny Ebola ao Nigeria sy Senegal efa 12 andro izao izany hoe testa indroa miantoana natao nanajany ilay période d'incubation raiky amin'ny 20 andro. Ho an'ny Nigeria manokana izay nahitana marary 17 fito tamin'ireo no namony ainy. Etsy ankilany rehefa nahazo fanasitrana ireo marary tao Georgie ny fanohitra amin'izany kosa no nitranga tao Dallas izay nafatesan'ilay mpitsabo marary. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny paikady nampiasainy hitsaboan'ireo marary ny Ebola ka sitrana tanteraka. Ny firenena mikambana izay efa nanamafy ity fahombiazana ity. Fa ankoatr'izay tsy miraviravy tanana ihany koa ireo filoham-panjakana latino-americain omaly filoham-panjakana maherin'ny folo no niona tao Cuba nitady paikady mahomby hisoroana ny mety ho fidiran'ny valanaretina Ebola ao Amerika Atsimo. Vahaolana iraisan'ireo firenena Eoropeanina aloha hatreto ny fanamafisana ny fisavana eo amin'ny serana mpiara-manidina sy ny amin'ny serana tsambo. Efa nanambara ihany koa ny vondrona Eoropeanina ao Mali any fa hanoana ny Sierra Leone, Liberia ary Guinée eo amin'ny fiatrehana Ebola fanampiana amin'ny tetina 500 tapitrisa euro fifanarahana tapaka tamin'ny fihaonana notanteran'ireo ministra ndraraham-bahiny tao Luxembourg omaly. Ireto firenena telo Afrika andrefan'ireto izay mbola miady mafy hatramin'ny fiandohan'ny taona famongorana ny Ebola ary tsy mbola misy fanafany aloha hatreto na eo azy ireo fanampiana avy amin'ny firenena mikambana sy États-Unis izay mandefa tafika sy mpitsabo ary fitaovana maro samihafa. Dia iny maresaka avy any ivelany mahakasika ny Ebola iny ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity amin'ny 7 latsaka fahefany no narainao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay. Ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.